Angano arirariro, izao mitantara ianareo mino. Ilay tanimbary. Indray andro nisy lehilahy maromaro nizotra any anatsimo, ary rehefa nahavita tongotra ora maromaro taty aoriana izy ireo, dia nahita tany tsara fambolena vary teo amin'ny lalana nizorana. Hoy ny iray tamin'izy ireo, ity misy tany tsy misy tompony, fa aleo aloha avadiko. Dia naka ny angadiny izy ary niasa ny tany. Rehefa vita izany dia lasa namonjy ireo namany izy izay nanomdiany. Afaka andro vitsivitsy taty aoriana dia nisy lehilahy iray nandalo indray, ary raha nahita ny tany voavadika tsara izy dia nilaza hoe, angamba dala tompo ity tany ity, fa nikarakarainy tsara ny tany nefa tsy namboleny akory. Dia lasa izy nividy vary iray arina ary nafafiny teo. Rehefa vita izany dia lasa niverina tamin'ny asa aman-drarahany izy. Herinandro vitsivitsy taty aoriana indray dia nisy lehilahy fahatelo nandalo teo amin'ilay tanimbary rehefa nanomboka naniry ny vary. Nanala ny ahi-dratsy ilay rangahy no sady nanambara hoe, efa maty angamba ny tompon'ity tanimbary ity, fa aleo aloha esoriko ny ahi-dratsy, amin'izay mba ho lasa ho any vary. Noho nividy izany dia lasa izy. Tapa-bolana taty aoriana dia namono vary ary vokatra tsara. Nisy lehilahy fahaefatra indray nandalo teo amin'ilay tanimbary, ary raha nahita ity vary efa masaka ny laozan'ny tompony izy dia nanapa-kevitra hijinja ny vary. Avy eo dia niady lavaka izy hametrahana ny vary, ary noho nividy izany dia lasa nandeha niazy izy. Fotoana vitsivitsy taty aoriana ary dia niverina teo amin'ilay tanimbary reto lehilahy rehetra niasa ny tany, mba hijinja ny vary, ary gaga izy ireo nifankahita teo. Rehefa avy nifampiarahaba izy ireo dia nifanontany ny antony nahatongavany tsirairay teo amin'ilay tanimbary, ary rehefa samy nahalala ny antony dia lasa nifanditra be. Samy milaza ny tena no mananjo hijinja ny vary. Farany ary dia nanapa-kevitra izy ireo fa samy tompony, ary araka hifampizara ny vary, satria samy niasa mafy ny tanimbary ary samy mendrika ny hahazo ny vary. Izany hono ny mahatonga ny lehilahy, eny fa na dia ankehitriny aza, tia mikabary rehefa misy fifanarahana tokony atao. Rehefa tsy mahay mikabary, tsy malama vava sy tsy mahay maneho ny heviny dia sarotra ihany ny hahazoana ny rariny. Angano arirarira, tsy izao ny mpandainga fa ny dolo.